ny fahatsapana eo amin'ny tenatsika raha mbola tsy manomboka akory ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra fa hikorina ao amintsika ny herin'Andriamanitra amin'ny alalan'ira fiderana dia rehefa mandray ny afaka sy ny tenin'Andriamanitra itsika dia ho azontsika izay tondro-dalana sy fitsipika izay omeny ny tenin'Andriamanitra hoentin'ny mpanompony ahafahantsika tsy midiso fitahiny amin'izao famakian'Andriamanitra ity toerana ity izao. Noho izao dia efa nivavaka isika teo nefa tsara ihany koa ny anao hira ho fideranan'Andriamanitra alohan'ny hitondran'ny mpanompon'Andriamanitra ny afatr'Andriamanitra. Anao hira fa zatotsika moa izay mahafantatra sy efa mahay le hira any atokantrano isan-tanàna isam-batan'olona eny amin'ny toerana rehetra izay misy anao eny dia afaka manaraka izany izany ianao hiara iteran'Andriamanitra aminay eto amin'ity toerana ity Jehova no mpiandry tsy mba misy atahorako. Manupiani ai Cimami siata uraku Rai zirumitudai Aima sulu adiaku Itani karakana Tiamu disalurkan Aria Alurunganunana Ialah Nifukusa saja Aria Wamurunganunana Ialah Nifukusa saja Manupiani ai Amanda Rapamarila Ukivini fanai Dunia Ukini fasana Iyalah itu kikuri Dunia ratia amicu Karicu rakazunau mahiri Lumaha pakari tautu Karicu rakazunau mahiri Lumaha pakari tautu Naula tabat syau Emima supavaruhu Namua Nalau kabuatau Mampai isi apapun Cinta lari mulia kami cuisa Manapa atundaku wani
raha-tandriavana izany ira fiderana izany eo e maso-pahavaroko izy no amelarana milatabatra ny kapokako feno de feno noho izany riavana amin'izao fotoana izao noho izany ira fiderana izay nambara tamitsika araky ny tononkira izany de efa mitondra afatra velona ho anao zany eto amin'ity tanàna ity manaraky zany nefany tsy azo azoma ny fotoana hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe ianareo ze manatsofina aoka izy iay ny fanahy ze milaza amin'ny fiangonana natao anao manana sofina misy ravitsofina mananaina izay vonina itelina izay vonina amafazana ny afatra sy ny teny izay ambara sy toriny androany ny afatra sy ny teny sy ambara ny mpanompon'Andriamanitra riavako ity fotoana roany ity de fotoana amangin'Andriamanitra anao noho izany ivavakytsika amin'izao fotoana izao iakara ny mpanompon'Andriamanitra hitondra ny tenin'Andriamanitra na ny vo izay afafy eto amin'ity toerana ity mariny nefany fa hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe tsy maintsy ianareo aloha no hitoriana ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra fa rehefa manao ny tenanareo ho tsy mendrika ny fanjakan'Andriamanitra ianareo dia indry todika ho any amin'ny jentilisa izay mendrika ho anao ny tenin'Andriamanitra izay ambara sy toriny tsy ho diso fitahina le ianao ivavaky tsika riavana amin'izao fotoana izao Jehovah Andriamanitra ray masina tsara indrindra ianao tompo ny tompony zavatra rehetra nary ny lanitra sy ny tany ianao vanginy olona tsirairay aby hatramin'ny lehibe indrindra hatramin'ny kely indrindra Andriamanitra jereo ny sambaravara isatokatrano ny lavitra ny anko izay mare izany fanamafisam-peo zany tario ny olona Andriamanitra mba tsy andriany andro lava satria izao foy andro sady fotom-pahoriny ny fiainan-janak'olombelona miasa ny devoly kosa mitondra fanamafisam-po fanamafisam-fikatoka dia afatotra amiraon'i Jesosy hoana miala amin'ity toerana sy ty faritra ity hoana ny farimy riatrafo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta vahoaka kosa ny fananao Andriamanitra anapita ny afatra sy ny teny anepon'ny olona ka dia afantatra ny tena lalanaina sy ny famonjena mba an'izao ny fitahina sy miditra amin'ny fiainana mandrakizay ny olonao tsirairay aby makasitraka indrindra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy ny anaovana izany vavaka izany misaotra tompo haleloia amen. Haleluya! Ho an'ny Andriamanitra moa ny voninahitra tonga amin'ny fotoana andresika ny tenin'Andriamanitra amin'ity ora sy fotoana ity zao tenin'Andriamanitra toriko aminao zao salatrika atao an-trano zao na atao amin'ny voromanidina na nataon'eo alefa sy ny apasana fa atao aminao zay mbola mandehandeha mbola velona ty ambony tany io ka nakizy anao androany na tanora na repelakavina rehefa mahazo taona dia mananjara ny tenin'Andriamanitra ianao androany alao ny baiboly ny teny aminao fa tsy za aza mijery akory za de ohatranao ihany fa kosa efa avinjeny Jesosy zay mahatonga samy teny tabataba karanjarataka zao tsy mehatra filazany tsara fa herin'Andriamanitra izany andao zerisika ny tenin'Andriamanitra amin'ity arivariva ny talaty ty zany de voasoratra amin'ny Luka 10:20 de ny andininy voalohany ka hatramin'ny 10. Jereo ny tenin'Andriamanitra jereo ny baibolina fa ny tenin'Andriamanitra tompoko dia mitovy ihany zao vaky izany teny zany amin'ny anaran'i Jesosy Jesosy niditra nandeha namaky any Jeriko ary nisy lehilahy atao hoe Zakarios zay lehibe amin'ny mpamoreta sady nanan-karena ary tady ahitany Jesosy izy kanefa tsy afaka noho ny habetsahany ny olona ny palety
satria fo izy. Ezaka izy ny aloha izy ka nananty azo avy avy izany Jesosy fa nandato tam'izany nandato zavana izany izy ary efa tonga teo Jesosy de nendranaka anao taminy hoe ry Zakaiosy midina faingana fa tsy misy toetra ohatranao anio de hidina faingana izy ka napetrano azy sady faly ary rehita zany izy rehetra de nimonimonna ka anao hoe lasa nandeha netrano amela mpalota izy fa Zakaiosy kosa nitsangana ka anao tamin'ny tompo hoe ia tompoko tezako mifananako omeko amin'ny malahelo ary izy zao tao fampakana fepangana dia onerako arivatry zany arotra izy tamin'ny anio tonga tamin'ity trano ity ny famonjena fa izy de zanaky Abrahama koa fa tonga zanak'olona hitady tsy hamonjy ozely izany tena Andriamanitra zany ndray oeky eto amitsika ampiarivarivo ty eto ady misy lelakaray lelakaray manandazy ianary ady ho tena Andriamanitra manao hoe Zakaiosy ndray andro satria fata Zakaiosy tsara fa izany Jesosy zany hony mpamela heloko zany Jesosy zany hony mpamonjy zany Jesosy zany hony mpanasidana fa ndray andro raha andeha lelakaray Jesosy de matay ty lelakaray manakareny mana ny lazany mana voninahiny fa teta zany Jesosy zany poy baiboly manao hoe manakareny izy satria na de manakareny izy zao fantany fa misy bandy orfeny fantany fa zao tsy mananapoka leko amizeny izy inona natandry azo malasa hoy baiboly te manao hoe fo izy de zao tolorany tokosa izy nahita azo azy azy izy zany hoe hasy misy sabany mahazaka olona ezakazaka izy de nianika teo izy de zao nandany Jesosy satria fo izy ny ten'Andriamanitra Jesosy izy zany mananak'olona tsy ratony tsiraray azy teny andany izy misy lelakaray manany laza mana voninahiny teo ambony bakakazy hoy izy manao hoe ry Zakaiosy midina faingana fa tsy misy mitoetra ohatranao anio nidina ranela nanatonany Jesosy de tonga teniteny manao hoe ino tompoko sy Jesosy mifananako omeko amin'ny malahelo ary misy nanatany fampiakana tsy marina de evatry zany ary ny olona rehefa nahitany Jesosy napetra Zakaiosy tao an-trano de nimonimonna ka niteny manao hoe efa miala-paloty izy amaraka aminao tsara fa Jesosy io tsy fitavan'olo izy azao na tena Andriamanitra manao hoe tsy aso marina fa mbalota mba hibe